Eto amin'ity toerana ity tsika atao anatin'ny commune ny Antsohatany izay raha malala fa araka ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ministra dia anisan'ireo toerana no safidian'ny fitondram-panjakana tary président Rajoelina natanterahana an'ilay tetikasa hoe ankonana miarina. Izany hoe ho an'ireo ankonana malagasy tena latsaka katerena amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Misy tany eo amin'ny 7 hektara eo eto anatanterahana an'izay tetikasa izay ary omena tany eo amin'ny 200 metatra tora-drolo fianakaviana sitraka izany araka ny sélection ataon'ny ministera mponina sy ny solidarité dia anjara faritra no mandrindra an'ilay tetikasa mba omby sy androso tsara. Anjara ministera mponina no misafidy sy mifantana ireo olona isitraka izany miaraka amin'ny ONG international ary anjara ministera ny fiompiana sy ny fambolena no mamaky amin'izy ireo amin'ny ambioka izay entiny amokarana ity ary indrindrindrindra amin'ny fampiofanana ara-teknika mpambolena vaovao anazy ireo. Efa vonona zany ny tany tsy misy ny olana ary tsisy disadisa ihany koa. Efa ao anatin'ny fandraisana ireo listra ny olona isitraka ihany koa isika ka ao anatin'izany raha ny fijerevana an'ity tany ity dia tena hoe tany mamokatra. Iarahana miasa moa zany amin'ny ministera ny agriculture ka ny olona ifindramonina aty dia tokony vonona ara-tsaina ara-batana satria hanampy hanao ny accompagnement rehetra izahay hoe tena hiarina tanteraka ireo ankonana marefo hialantsika ao anatin'izay hoe fahantrana lalina izay mianjady amin'ireo olona marefo ireo izay indrindra no ataontsika hoe velorano ny filohan'ny pirenena androso Madagasikara mba tsy hifanalavitra ihany koa ny elanelana eo amin'ireo fianakaviana marefo sy ny fianakaviana manana fomba tena hoe hisy ny fitoviana amin'ny samy malagasy.